hoe ny mpanao gazety zany akapobeany dia saika vorolanina ny akamarony zany a, dia io koa moa nisy nanatsatsotsatso hoe zao nisanareo tantôt Madagasikara ny mbola tsisy mobilisation mekaratiny any Mahajanga, Thomas na ohatran'izao hoe tsika koa raha manao recensement nisan'ny mpanao gazety a, de tena maro be ao anatin'io nahazo ny carte professionnelle io ny mpiasan'ny TVM CRNM ary reny nefa efa fatatsika hoe ahoana ny position rehefa misy mouvement ohatran'io. Ary zany tsy de nisy ny resaka moa teny amin'ny fihetsiketsehana fa za manokana mba hanao fanamarihana hoe inona marina no tena ilana n'le hoe ho lavitry ny mpanao gazety, ordre de journaliste. Tsy teny président, tsy hitako hoe iza membre, tsy fantatro ny dikan'izany. Le izy oandra ne eto amitsika tia misolasolana maka andraikitra, maka tia fidiana, tia maka poste de responsabilité, tia tendrena. Fa rehefa tena mipetraka eo am'le toerana ianao a, na ataonao ampiasaina anaovana tsy haiko ferina manokana le izy, na le honneur mipetraka eo am'le hoe atsotsona mahafinaritra hoe président iony mahafinaritra. Tsy maninoneno ohatr'izany fotsiny ilay responsabilité fa misy action tokony ho raisiny ao anatin'izany. Ka rehefa nandeha teo zany ny fandehanan-javatra de eny mifondrombondrona ny radio, mifondrombondrona ny tany amin'ny télé, mifondrombondrona ny tany amin'ny gazety a, samy nanana n'izay karazana stratégie sy ninona ho apetraka n'iny. Ny radio moa zany raha ny fanapahan-kevitra teo an'ny onjam-peo a de Rampitso, de isy a ny radio miara-manonja entina foana anao an'izay combat pour la cause juste, tena atao hoe tena aradrariny mahitsy mazava le combat atao. Ka io radio miara-manonja io a de ohatran'izao ny principe eto amin'ity radio Antsiva ty zany a no miaingy ny feo sy ny resatresaka rehetrretra. Rampitso amin'ny 7 ora maraina io no anomboka, de zay zavatra ivoaka eto amin'ity radio Antsiva ty zany a de horaisiny reny radio rehetrretra reny. Eto amintsika fotsiny zao de misy radio Tana, misy RTA, misy radio maromaro zany. Io koa ny inona moa ndraindray any am'izay mety hoe ahoana ny mety fandehanan'ny tompony sy mikarazany any, maromaro zany mety hiditra ao anatin'izany. Nefa sur aloha zao de ny hoe ny radio Free FM, ny radio Kolo, ny radio Viva, ny radio de izay zavatra miaingy eto amin'ny valo zany a, isaka manodina onjam-peo anao de heninao amin'ny any amin'ny rehetrarehetra any. Afa-tsy hoe mety isy aningana na ohatrohatran'izany fa amin'ny zavatra ohatrany to moa ndraindray misy maningana foana koa tsy famezantsiny zany satria zany le fandehanany. Ka izay le radio miara-manonja de zay namana zany afaka mandray anjara fitenenany eto mifampiresaka azy ohatran'izany a, de afaka ifandimindimy. Tsy hoe ny mpanao gazetinay irery no eto fa zany sehatra rehetrarehetra ny tonontsika zany a afaka miditra an-tsehatra eto daholo. De raha ny tena marina aza moa dia misy karazana fotoana mihitsy a eto amin'ity onjam-peotsika ity a Rampitso, satria tsy fantatra hoe amfiry lay andanina ny code de la communication io a, de mbola tsy fantatra koa no hoe inona no mety ho fihetsika atao eo anatrehan'izay. Ka mialatsiny fa tsy maintsy nazavaina zay mba tsy isin'ny fisainantsika hoe ahoana sy makaiza ny fandehanany, manana an'izay fandaminany keo any amin'ny presse écrite, any amin'ny gazety antsoratra any a, manana an'izay fandaminany manokana koa ny any amin'ny fahita lavitra. Fa nazanana zany aloha zany akapeny saika hita teny amin'ny anteny miram-pirenena avokoa ny karazany entité rehetrarehetra
indrindra moa zany reo le atao hoe am'ty tontolo ty koa nge misy an'le hoe misy na tsy tonga raha ohatrany hoe tsy de mampanina raha tsy tonga satria ohatrany tsy de eny saratra moa miteny hoe tsy de misy hoe inona loatra ao anatin'le izy a de izay no fandehany.
ny makasika ny raharam-pirenena ngamba ataontsika ndray miodidina ihany le izy dia vita ny antony a nafantsika tamin'io raha io zany le resaka misy teboka anankitelo a azo tsoahana aloha zany am'le fomba fiasan'le fitondrana zany hoe karazana constat zany no tsy mipetraka intsony zany a eto Madagasikara zay le point voalohany le hoe séparation de pouvoir ary rehefa tsy mipetraka intsony zany séparation de pouvoir zany a mbola misy asiny ve ny atao hoe lalam-panorenana rehefa tsy misy asiny ny lalam-panorenana mbola azo atao hoe republique ve zao vanim-potoana sy fotoam-pitondrana misy antsika zao ny republique mantsy a de iny avy amin'ny teny latine iny res publica zava-bahoaka zany hoe tena ny fiainam-bahoaka mihitsy no tantanina raha misy mpitondra republika zany a ka mikirakira vola de volam-bahoaka raha misy solotena zany mitantana ny republika io de solotena am-bahoaka zay no mbola anantitra terantsika foana fa tsy tokony mipetraka mihitsy hoe tany-panjakana tokony tany-bahoaka fa ny tena manahirana eto Madagasikara zany a ilay mpitondra satria tsika mampiasa le hoe démocratie représentative le démocratie représentative de hoe mifidy olona ny vahoaka de reo olona reo ny solotena mitantana an'le firenena zany hoe reo olona ireo zany dia na fidina mivantana izy na ankolaka de nampindramina fahefana hikarakara an'le firenena hikarakara an'ilay fiainam-bahoaka zany hoe manana mission mazava tsara fa ilay zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao a zay olona tonga ao anatin'ilay rafim-pitondrana de mieritreritra fa an'le mpitondra ny vola an'le mpitondra ny tany an'le mpitondra le vola ka zay tiany ampiasana azy zay tiany hisarazarana azy zay zavatra tiany hovidiana am'le izy zay zavatra tiany apetraka any amin'ny banky any amin'ny paradis fiscaux any de apetrapetrany any mieritreritra le mpitondra fa anazy ny tany zay le tany-panjakana qui est le fanjakana de amidiny le fanjakana le izy de lafo amin'ny sinoa lafo amin'ny karana memena be ny hoe fa inona ny tsefahan'ny baolay inona ny tsefahan'ny filatexa inona ny tsefahan'ny de mananona ny sinoa atsy ary de le balizy institution androm-panjakana rafitra mizara anankitelo fahefanam-panatanteraka ray fahefanam-panao lalàna roa fahefanam-pitsara telo matory eo sarahana de mifampiambina reo mba ahafahana miantoka n'ilay mission nankin'ny vahoaka am'le mpitondra fa zao zany le zava-misy eto Madagasikara rehefa nitranga tany aloha zany mbola mitohy ankehitriny ilay chef d'état de mieritreritra fa anazy ko le institution rehetrretra anazy ny exécutif a eo ambany vahoany législatif a anazy ny judiciaire de tsy gaga sika raha ohatran'izao ny zava-misy raha manana parlementaire afaka manana réaction normale atsika mety manana fahefana ve le parlementaire hoe zahay a tsy mahavita mandinika 14 projet de loi en 3 jours tsy mety zany fidiana nareo anankiray na roa izay prioritaire am'ireo fa
rehefa hoe tenina latsaky ny exécutif tsy maintsy lanina ao nreto mandrapatapitry ny session de manangatanana de mampidina manangatanana de mampidina manangatanana sans savoir lu tsy mamaky mety ndraiky hoe mamakimaky fa tsy manao analyzy tsy mitsongolongoloka amin'io hoe sao de misy zavatra mampidy doza any am'le zavatra kirakirainany projet de loi an'io resaka loi code de la communication io fotsiny ka misy article 209 sy fisoronjato firy misy olom-bavim-boaka no scruté na maky an'le izy hatramin'ny point virgule izahay raha tompoko mpanao gazety a tena en quelques jours mandinika andininy zay vao vitany sy fisoronjato mbola nisy travail kely ara mifanaovana hoe mba jereo kely hoe le ary amin'ny manomboka eo amin'ny 200 ka hatramin'ny ohatran'izao a de mba ataony inona ny zavatra manahirana de manière tena hoe rigoureuse ankoatran'izany 209 ny projet de loi amin'ny code de la communication médiatisée io fa vao mitotona ane le LFR loi de finance rectificative tome 2 boko matevina be taremarika tsy taremarika any anatiny any ony pra lany a lany de zay le teneniko hoe mbola mipetraka zay zay principe de séparation de pouvoir zay azatonona fa philosophe frantsay nanosika an'izany séparation de pouvoir zany zany hoe France qui dit France Madagasikara tokony mba mipetraka zany zavatra zany siècle firy théorina verindalana tena mbola mipetraka hoe manana pouvoir de contrôle ny eo amin'ny pouvoir législatif tena mbola feom-bahoaka ve nentin'ny solombavam-bahoaka efa ntsipy atsika kely re mandeha zay rehefa nandeha ny fasafasy teo amin'ny gouvernement sy ny député éloge zany fideraderana zany fisoatsorana zany toratoraka voninkazo nefa le réalité quotidienne olona tabataba le vahoaka ty ivelan'ny lapa ty amin'ny fiainany andavanandro ka moa tsy andany andro toy ny resaka liasesy efa be deabe ny preuve na nehoany fa zay tiany exécutif atao de manatanteraka an'izany a ny any amin'ny pouvoir judiciaire profo ity zavatra tranga ity hoe en 72 heures andany projet de loi efatra amby folo mba sérieux ve zany fitondrana zany atao maso tsy miangatra fotsiny mba sérieux ve le projet de loi nefa rehefa olanina enkina ny zavatra be deabe am'le fitantanana firenena ary zay le anteny mihera erana zany le solon-tenam-bahoaka ao hoe ekenareo ve io misy zavatra tokony ahitsinareo ve io satria ireo zany mitondra ny maso ny vahoaka ny feo ny vahoaka am'le réalité any efa nirahana hita zao fa vola be mbola tsy toko tsy foroana indray arotsaka any am'le jirama lany le LFR izany tsy efa nidradradratra fa io LFR io ne any am'le zavatra tsy tena mandona n'lay mamaha n'lay fampandrosoana mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka ny tena hitotona ny vola be lany le LFR de zay lay constat anankiray
ny filoha ny senako motsy ho resahanako indray zavatra tsy angatahana amin'ny ara-vitany. Ny point faharoa de zao lenteur, fitondrana miada-piasa. Le fomba fiasa zany miadana, le fomba fiasa zany a tsy matotra ary manao manitsinitsy fahatosoana isaky ny mihetsika. Miainga am'le attentat tetsy Mahamasina asika io, 100 andro ndray 100 andro 100 ora, zany hoe 4 andro ty aorina miampy le ambin'andro kely tamy lahady, 100 andro taty aorinan'ny attentat. De mbola ohatran'le nyresahantsika tamy talata, mbola tsisy coupable mazava tsara fantatra, tsy mbola hita mazava tsara hoe miroso sa mihemitra ny enquête. Général Florence moa dia mipiripirina sa ny sitrisitriky, mbola resaka mifampepanga mpanohatra nanao aniny sa ny fitondrana. Hatram'izao mbola inona marina naturan'le zavatra mipoaka. Premier ministre miteny grenade offensive, tamy conseil du gouvernement bombe artisanale, niakatsehatra mihitsy mpitandro filaminana ale izy grenade ihany, grenade offensive, zany hoe marina ihany le zany hoe natambatry le force de l'ordre ndray zany a le tenin'ny premier ministre sy le conseil du gouvernement grenade offensive ihany le izy satria ino manko effet de souffle. Fa aveo le izy nasiana zavatra vita tanana mba hiparitaka. Zay le nitenentsika teo hoe grenade offensive artisanale. Tsy haiko ny voambola nitenenana an'izany, so miteniteny foana eto. Andray zany aza hitako mbola isy anao zavatra tsy sérieux zany ho ny pra. Zany tsy tenitenenina foana. Tsika nge mba mahita ihany an'ireny film avy any ivelany reny a, hoe police scientifique ohatran'izao de hita daholo ny éclat le zavatra, tiana daholo le potipotika le débris, inona da ataiza le point d'impact an'le zavatra mipoaka, inona zavatra tavelo de mora nge mamantatra an'izany. Karaha ny tenin'ny premier ministre tamy voalohany hoe grenade offensive, de nitondrona molotry hoe miaramila zany nanao an'io. De nambamana hoe bombe artisanale, civil zany nanao an'io. Zany hoe le izy a grenade offensive miampy zavatra vita tanana nafangaro, militaro civil. De hatram'izao tsika mbola mifanondronondro iza nanao, fa tadidio foana le niteneniko hoe à qui profite le crime. Fa mbola mitoy ihany zay à qui profite le crime zay. Sur le plan international, eo amin'ny setry iraisam-pirenena, ny firenena zay manao ady amin'ny asa fampirorona, ngeza be ny financement azo momba an'izany. Manampy le hypothèse efa metsika tany aloha zany jerety koa fa vo mipoaka le izy de niteny ny filoham-pirenena hoe terrorisme io, de nitsangana daholo ny communauté internationale hoe tena terrorisme tokoa io fa ampinonareo. À qui profite le crime. Hatram'izao mbola savasava tany amin'ny maty, tany amin'ny birija, tany amin'ny fianakaviana mpanao politika, any amin'ny tobo miaramila, hoe kapisady sa inona, zavazavaina fa tsy fantatrao mihitsy hoe inona zany. Mba mampalahelo ihany aloha ny
toerany tony le olo ohatrany hoe ry Berija sy ry Jean Pierre tony indreo any sasany zany nanenina mihitsy ohatrany hoe miaro an'le hoe le olona victime amina zavatra ohatry reny aveo le olona lasa military amin'ny régime Marie de aveo le olona aveo militant ohatrohatry hoe fandraisana an'le raharaha Berija ny rana iantsolona tandremo misiontsioka tandremo manina de natao zay namenona ny toerana de zay olona teny discipliné tetehaka de tsy mahazo misiontsioka de ry Berija sy ry Jean Pierre ny assuré an'izany tsy mifandray zany ny resaky ny miaramila sy tany amin'ny présidence satria mpanolotsaina enjana be ao amin'ny présidence no nampiasa ny ry Berija le miaramila indray manao analyse hoe fa inona moa zany tena mission ry Berija teo Mahamasina satria teo akaikikaiky ny podium teo ry zalahy de nanao an'iny perquisition iny hitanareo fa zavatra lasa ohatrany tondrotondro anina sisa ny farany mba tsy ilazana hoe atraiza marina tokoa aza ny implication ny ton'olo ohatrany hoe ry Berija tony satria mieno azy napresany ralibery ianao a ohatrany hafahafa ohatrany hafahafa ka atreto zany le fitondrana sady tsy naharo an'le vahoaka tamin'le fetim-pirenena satria nisy maty nisy naratra no mbola tsy mahavita manao fanadihadihana no hoe iza ny coupable iza ny tokony hopetahana point fatelo farany amarana an'izao dinidinitsika zao tena mba hotsipiako manokana no hoe tena manimba fiarahamonina le reto a izao 4e république zao any tena mamboly an'le hoe kolotsain'ny vola kolotsain'ny vola kolotsain'ny vola na olona farak'izay manana dignité mba olona farak'izay mba atontsika hoe intellectuel mba olona tena mba nanana principe na valeur na rovana de tratry ny mena miraviravy a de miova za indraindray a mieritreritra hoe fananina mihitsy angamba ny ampahantrana antsika menakavy ty rehefa tena nony ianao rehefa tena kikiny ianao de avia ty aminay fa ty vola de miova ohatrany hoe aina sa vola rehefa tsy andray de ndana maty velona any fa tsara ny mba mametraka kely an'izany hoe tena resaka vola ve a tena misy impact be any amin'ny fiarahamonina le izy na moral na fahendrena na ninona tena raha fitondrana normal mantsy a de hoe no vidina zany le mpitondra no ny programmany a no ny zavatra samy hafa de ny vidina de rehefa mitondra izy a de mahatsapa zany le vahoaka fa hoe tena mba manao zavatra mahavita zavatra tena mba miezaka ny mikarakara n'le firenena sy le fiainam-bahoaka de memafy lay fifamatorana eo am'le vahoaka sy le mpitondra ary zay a mahafahana mandeha angakaingana ahafahana mandeha angakaingana satria efa miditra ao am'le cause le mpitondra zany hoe misy le adhésion populaire filoha mantsy miteny foana ndao ifanampy fa le olona miaraka le vahoaka mihitsy efa manomboka mahamelamosina hoe ampina amin'inona moa fa raha mipetraka zany zay fifampatokisana sy nohatr'izay mora manao zavatra de anika tsy mahavita zavatra le fitondrana raha tsy mampiasa vola ary effectivement le vola sisa no hitazonana fahefana io vola io nefa tsy volan'izy menakavy
volam-bahoaka argent public io. zay no natonga atsika nametraka an'le famaritana tany aloha tany hoe république des malectes. vo misy zavatra sarotsarotra ka mety hotsipahany député, vola impiry nefa nitrangany zany teto. vo misy zavatra sarotsarotra so de atahorana ny HCC, vola. raha vo misy fihetsiketsehana naotratrotran'izany a aloha hetsika ny emona naotran'izany, vola. mba misy hetsika syndikaly naotran'izany ze mora taitra ny mena miraviravy de na de syndikasa miray fikambananao azy de mitsangana manohatra an'le namandray ny sasany, vola. ty teneniko tsony am'ty asa fanaova-gazety ty, vola. reny élection samihafa reny vola. atraminy hoe fetim-pirenena, tanindrazana, fitiava-tanindrazana, hijery matso fe tompoko de karamaina, vola. hitehaka filoham-pirenena, iorakoraka fa tsy misioka, vola. de eritrereto ane hoe vola be ohatry ny ahoana zany no ilaina isaky ny anao zavatra le fitondrana. vola ny vidianana tehaka, vola ny amenona kianja, vola ny ampijerena podium-ny olona. teny mahatonga ny sasany teny hoe karamaina tateso ny bombako nareo nandray vola tonga teny ny boka. misy manao vava ratsy ohatra tsika aloha tsy miditra am'izany satria rehefa fahafatesana mampalahelo foana tsy azo entina am'izany le izy. de anika petraka foana le ataontsika hoe corruption généralisée, ty l'exemple vient d'en haut. zay manana ndraikitra rehetrehetreny misy azy a de mitady vola koa izy any fiarahamonina any ngera mba sendra maty tobily eny andala eny ka mba atosika kely atao contre-attaque, vola ny dikan'izay. any amin'ny birao rehetrarehetrany ka mba mangataka service nefa tokony hoe service public, vola ny dikan'izay. ka le izy zany a le vola tsy ampandrosoana rano vola sy ny taremarika hoe nampinanana sakafo olona teny avolosiny, vola ny tonotononina manao kady zany tsika ndray andro ao anatin'ny fetim-pirenena efa be dia be no mety hoe nahafana namoky olona firy, nahafana nanome botifotsy ririnina ho an'olona firy. fa le izy tsy mankany amin'ny fiahinana ny maolona sy ny mponina sy ny fikarakarana ny firenena fa mijanona fotsiny any eo am'le hoe tsika tsy mialetro zany. iza my problema, iny vola, inona ny any omeo vola izy, inona ny zao omeo vola izy. ka ndraindray tonga tany amin'ny ankizy miana mba mividiano hanina kely de omena hanina de ohatrinona ny ana zany hoe le fiarahamonina zany a. hatreo aloha tsika.